Fa anisan'ny mbola olana sedrainy any Atsimo sy ny fivaovan'ny toetrandro ka mahatonga ny kere indrindra ao amin'ny faritra Anosy sy Androy efa misy ny paikadin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ankehitriny dia fanomezana asa ireo tanora tsy hanasa sy fampiofanana azy ireo iadina amin'ny kere atetika asa izay avatsian'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho fampiroboroboana ary tontolo ambanivohitra na ny fidanan'ny Fonds international de développement agricole fanazavana hoe ny fetra André Mananjara. Efa maro ireo tanora nahazo tombontsoa tamin'ny tetikasan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay vatsiany ny fidavola toana izay nampiofanana sy nampianarana ny amin'ny fanatsarana ny asa fambolena sy fiompiana. Mitondra fivoarana ho an'ireo mpisitraka ny fampiofanana raha ny nambaran'izy ireo satria afaka nampitombo ny vokatra teo am-pelatanany raha ny nambarany hatrany. Lefa tosy lefa eo avao le maty fara io se mizay lefa nahazo fitsaboana zahay le tsy maty io se io fa atao vakisiny apala soky fa telo volana le yerana ny avy mizay io se ai ny tombo na sadimy io se ko ny teraka na faniavy ny mois de avril raha na fanambolea tsaramaso zahay nahazo visy draikidraiky raha faharoa ihany beko amin'ny 2021 raha nahazo tsagno ai tiako ny havitako azy amin'ny 2022 to raho sarety ty niazoko manao balike mangy zahay hinaniky zao tsy miaky amin'ny tiramanjeny izay tombotsoa niazoko tamin'ny forma prod raho ty niahazoko fiaignana amizay tena mahalala ty hoe te mivoatsy mahalala ty mivily tsy akiny andramandreny sasy ty hasiloko ty herary fa izaho ty miantoko ty rary ndaty reniko azy izaho ty miaky tanjona ny fanampiana ny mponina mivelona ao anatin'ny faritra Atsimo hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana mba ahafahana misorika ny kere ka hahatonga azy ireo hiezaka havita tena ara-tsakafo nomena azy ireo ny fiofanana sy ny teknika amin'izany na dia eo aza ny toetany ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro raha ny nambaran'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana hatrany. Fatatsika efa amin'ny faritra Atsimo dia tena miaina n'ilay vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Ahoana ny fomba fiatrehana an'izany fiovaovan'ny toetrandro zany ary faritra koa fatatsika fa vokatry zany tsatry ny kere matetika inona ny toana hoentin'ny mpiara-miombonantoka toy izao aty amin'ny faritra Atsimo mba hiatrehantsika ny tanjona ny hoe fahavitantenaran-tsakafo ho an'ny faritra Androy Anosy ary Atsimo andrefana. Nanambara ihany koa ny filohan'ny FIDA izay mamatsy vola ity tetikasa ity fa laharam-pahamehana ho azy ireo ny fanomezana asa ireo tanora sy ny fampitomboana ny vokatra ary mbola vonona izy ireo amin'ny fiara-miasa am-pandrosoana ny tontolo ambanivohitra indrindra ny any Atsimo de Madagascar. Alors je suis très heureuse d'être dans les Grands Sud à Madagascar. C'était mon premier choix comme président de venir visiter les projets qu'on a ensemble avec le gouvernement du Madagascar. Et le FIDA est une institution qui investit dans les populations rurales. Alors pour nous, c'est très important de transformer les économies rurales et renforcer la sécurité alimentaire et aussi renforcer la résilience au changement climatique. Bon, c'est être autosuffisant. Je pense que c'est dans le fruit végétal. Il y a une nécessité de penser à la production locale et pas seulement à l'importation, mais en même temps à l'exportation et en tout cas aux populations rurales et pour créer l'emploi. On doit investir maintenant et ça c'est un de mes messages que je pense qu'il faut investir maintenant pour être autosuffisant. Manodidina ny $100 ny vola entin'ny FIDA manampy an'i Madagasikara amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Nisy ny fidinana ifotony tanterahan'ny filoha maneran-tany FIDA tao amin'ny faritra Anosy sy Androy nijerena ny zava-bita sy ny zava-misy niarahany tamin'ny delegasion'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana.